Rafaly manolotra fiarabanina nareo rehetra voakany maneran'ny Madagasikara ny tenako dia manolotra fiarabany ihany koa ho anareo mpitondra fanjakana rehetra eto Madagasikara indrindra fa ny ao amin'ny tampon-tananan'ny Mahajanga. Ny tenako dia avy any Mananavaratra Rabe Mananjara Hitsaona anarako. Izay anisany nanaradia any Apôstôly Marka Tatandraza ary mbola manaradia hatramin'izao. Nisy ny vaovao amin'ny Facebook sy ny gazety ary ihany koa ny orinantsary maro amin'ny fahitalavitra. Eninay avy aty amin'ny faritra Mananara hoe misamborona i Apôstôly Marka Tatandraza noho ny antony fitondrana sy fangalana hery na tsy ny hoe kidnapping ny zaza tsy ampy taona avy any amin'ny faritra maro samihafa. Ka ny tenako moa dia mba anisany izay nantsina hoe nangalarina, izay nantsina hoe ho natao kidnapping ny aradia tamin'ny Marka Tatandraza. Ka tonga eto hanazava mombamomba sy makasika an'izay hoe fangalaran-jaza izay antony lehibe manokana araka ny vaovao mandeha sy eno any amin'ny eno amanjery any dia hoe nangalatra na hoe nitondra ny zaza tsy ampy taona Marka Tatandraza ka rorohina tsy maintsy ho gadraina ao anatiny tsy haiko hoe na fotoana firy. Ka tonga eto tompoko zaho anisan'izay zaza tena hoe antsoina nangalarina ary nantsina hoe natao kidnapping hanazava aminareo fa ity ny tenako mbola velona, mbola mananaina, manantsaina, mbola afaka mandiniky sy mihevitra zay tokony ataoko. Ka hanazava hoe hanambara amintsika vahoaka malagasy rehetra fa tsy nangalarina ary tsy natao kidnapping fa ny fanapahan-kevitrako sy ny fanoloran'ireo ray aman-dreniko ahy amin'ilay fanapahan-kevitra ananako dia nandeha aho nanaradia ny Marka Tatandraza an-tsitrapoko. Ka ananana taratasy mazava sy fanolorana mazava mangarahara izay fanolorana anay zaza izay nanaradia ny Marka Tatandraza izay. Ka ity ny taratasy manamarina izay fanolorana any zahay rehetra izay nantsina hoe nikidineny Marka Tatandraza dia hiaradia amin'ny Marka Tatandraza. Ka ity taratasy ity dia efa nipasy tany amin'ny fokontany ka natao fanekena teo amin'ny maire-ny tanàna izay hoe Antsinambody Vania izay ity taratasy ity ny ahy manokana zany. Dia voamarina koa ny amin'ny chef de district ao amin'ny district Mananavaratra. Ka tonga eto tompoko andeha hanampita hafitra aminareo fanjakana. Kare sanatria raha ohatra ka avy aminay ny antony andeha hanamborana sy hisamborana ny Marka Tatandraza, kare mba avelao vita mora ity afera ity fa raha ohatra ka iseho ka hanenjana ianareo dia iseho hanenjana koa izay eo anatin'ny fitsarana ary tena hanala baraka anareo tena tsy mihitsy hoe izahay rehetra sy nangalarina fa kare raha ohatra ka misy ny antoka hafambadika ny tianareo isamborana ny Marka Tatandraza dia mba avelao re mba ho any amin'ny antoka resaka politikanareo any isamborinareo Marka Tatandraza ary aza-pidirina amin'ny resaka politika mihitsy zay fa izahay tsy mpanao politika fa izahay manana ny zonay hanohana ny filoha zay wapetraka mpitondran'ny Madagasikara ka tsy tokony asiosionareo fa asabadidanareo amin'ny resaka kidnapping nareo tompoko raha ohatra ka zay marina. Zahay re tompoko mbola velogno izahay mbola afaka manatry maso anareo fanjakana ary zahay tsy maintsy hitsangana zay raha ohatra ka sanatria hoe avy aminay ny antony isamborana amin'ny Marka Tatandraza satria fanapahan-kevitrinay le izy ary tsy nananana diresazy hoe tsisy resaka fanerenana hoe resaka forcé fa sitraponay le fandehany. Ka zahay re tompoko mampita hafitra aminareo fanjakana rehetra mba avelao vita mora ty afera ty fa aza ampidirina amin'ny resaka rahana politika fa atsika samy manana ny zontsika afaka manohana zay tiantsika ho tohanantsika raha izay manokana zao dia tsy miala amin'ny aso sanatria amin'ny TGV. Ka any SVM misy zany tena hitako fa ambadika an'izao raha amin'ny fanamborana ny Marka Tatandraza zao ka kare mba ho ajanona aloha ary velao hilamina fa zahay dia tsy maintsy hitsangana manoloana zao toedra raha misy zao ka isaotra antsika rehetra nanao zay hafitra zay ka mametraka veloma sy mandrapitafa amin'ny manaraka.